zay ny amin'iny fa ivadika pejim-baovao ahafantateraka isika tsy maintsy misy ny drafitra fanajariana tany ny plan d'urbanisme eto an-tanan-dehibe nisy ny fihaonana tamin'ireo mpiantsehatra ho an'ny fanavaozana ny drafi-panajarinan'ny tanànan'Antananarivo notanterahina ny maraina teo fihaonana izay tafiditra ao anaty ilay tetika asa Tatom avatsiny ny japonais vola. Ny 7 isanjato ny fanorenana eto amintsika ihany no manaraka ny drafi-panajariana raha ny fanamariana izay noentiny tale jeneraly ny fanajarianan'ny tany sy ny fampitaovana nandritra ny fihaonana ny tanterahina ny maraina teo teny Soarana. Na rehetra manodidina an'Antananarivo dia tsy misy planification fa tonga dia extension urbaine, résidentielle, dortoir. Zany natao hipetrahana fotsiny. Dia izay endrika izay no mahatonga ilay Antananarivo fitiniko izy hoe ny atsasa manilany ponina ivelany CEA, ny atsasany ao anatin'ny CEA. Ny tanjony amin'ny fisian'ny drafi-panajariana dia ny ahafahana mandrindra ny fivoaran'ny toe-karena makany amin'ny fampandrosoana ankapobeny. Tsika aty amin'ny faritry ny tanàn-dehibe dia tsy maintsy misy ny atao hoe drafitra fanajariana ny tany izay mametraka ny vina rehetra ny fampiasana ny tany ahafahana koa ny feno fampiasana ny tany eo anivon'ilay faritry ny tanàn-dehibe anankiray izay dia drafi-panajariana. Ny tanjona amin'izay dia mafana mandrindra ny fivoaran'ny olona sy ny toe-karena makany amin'ny fampandrosoana ny ankapobeny. Mivadika lalàna izy io zany io dia mitonga antsika hoe rehefa manorina tanàn-dehibe dia tsy misy le raisitsika ohatra hoe misy ny fahasoan-dalàna manorina izay arahana ny commune anazy ao anatin'izay mba ahafahana mamoaka sy mitantana an'izay dia tsy maintsy misy ny drafi-panajariana. Nasiany ity tompon'andraikitra ity teny ihany koa ny mikasika ny tokony hanajariana ny be tsy mitatatra. Tsy natonona ny Antananarivo intsony ilay Antananarivo renivohitra teo aloha efa tsy maintsy mikisaka amin'ny manodidintsika. Faharoan'izany efa lany koa ilay faritra Antananarivo Antananarivo renivohitra tsy mipitina makany amin'ny fanajariana be tsy mitatatra. Zay zany mila fehezina dia tsy fananana an'izay faritra hitaran'ny tanàna zay tsika atao ny tanànan'Antananarivo renivohitra zany dia tsy maintsy manery antsika hananam-paikady vaovao ohatra ny fanaovana ny fanorenana miakatra urbanisation verticale, ny famolahana ny be tsy mitatatra amin'ny ampahany mba hisokatra ao amin'ny fanajariana vaovao dia ny fiaraha-miasa amin'ny commune manodidina mba ahafahana mijery faritra vaovao hitaran'ny tanàna. Raha tsy ahivina tao anatin'ny drafi-panajariana tamin'ny taona 2004 dia faritra 4 no nofaritana saingy tsy tratra ny tanjona noho ny tsy fisian'ny finiavana ara-politika anatanteraka azy. Mariana fa mpiantsehatra avy amin'ny sehatra maro izay ahitana ihany koa ireo manampahaizana avy amin'ny JICA, ny solon-tena-panjakana, ny sehatra tsy miankina, ny fikambanana sy antombon-draharaha samihafa no nandray anjara tamin'ity fihaonana ity.